Zay ny makasika an'indro fa nosariana androany kosa ilay tapakila fahana manatrika ny lalao fiadina izay tompon-daka maneran-tany eo amin'ny sehatry ny baolina kitra any Brésil. Ny fanjofana solika teo anivon'ny tompon-dasantsy Galana no ahafahana nandray anjara tao anatin'izany lalao izany. I Enzo Jônia no nahazo ny fivahinana maimaim-poana makany Brésil mandritra ny fiadina amin'ny tompon-daka eran-tany noho ny fandraisany anjara tamin'ny lalao Coupe du Monde ny karakaran'ny orinasa Galana. Io maraina io no tanterahana teny amin'ny tombon-dasantsy anono teny Akanbahoaka ny fisariany ka ny enambin'ny folo jona avy izao izy no anainga ary dia iantohan'ny Galana tanteraka ny lalana etra hatramin'ny tapakila hijerena lalao iray. Ianao ve no monsieur sa madame Enzo Sonia? Monsieur ka Enzo Sonia? Sonia. Ay, monsieur le izany lehilahy ianao zany. Lehilahy. Nandray anjara tamin'ny lalao Galana ianao. Ento. Taiza ianao nandrotsaka ny tikenao azafady? Galana Taratamaty. Ary dia miaraba anao zany zaho François Turbo amin'ny anaran'ny Galana fa ianao no nahazo ny loka mandeha makany Brésil. Loka maro hafa toy ny fahafahanao ameny lasantsy amina fiara misa folo miampy godizampolo maro ihany koa no nisariana androany. Tsy ivona fa 520 mars lasa teo ka hatramin'ny 10 May no nahafahana nandray anjara tamin'ity lalao ity ka afaka nalasantsy mitetina 10 alina ariary inefatra teny amin'ireo tompon-dasantsy Galana manerana nosy no nahafahana nahazo tapakila fandraisana anjara. Ny alarobia 7 May avy izao kosa no tolorana amin'ny fomba ofisialy ho an'ireo mpandresy ireo lokany. Iny ihany koa no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity azadiny ny fivoahan'ny gazety Mahery gazety Lehilahy Moderna ho amin'ny andron-dra Pitso Zoma mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy veloma maro.